nitondra fanakianana mafy mikasika ny fanehoan-kevitra nataondra Matoa Fatma Samora izay solitena maharitry ny sampany firenena mikambana eto Madagasikara kosa tamin'ny sabotsy lasa teo Andriamatoa Sylvain Rabetsarona candidat ny antoko PNJ mazava tamin'ity androany ity ho an'ity mpikambana eo anivon'ny CST ity dia ny fanimbazimbana ny filoham-piangonana sy ny fivavahana amin'ny ankapobeny no nataony ity solitena ny firenena mikambana ity araka izao fanadadiana erana amin'ny Ravakarandramanala sy Tsiry rakoto arson izao. Fanimbazimbana ny filoham-pivavahana sy ny fiangonana amin'ny ankapobeny io no nanasokajin'Andriamatoa Sylvain Rabetsarona filoha-mboninahitra ny antoko PNJ mazava sady kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ity antoko ity. Ny fanambarana nataondra Matoa Fatma Samora solitena maritra firenena mikambana miasa sy monina eto Madagasikara. Ity piasa ny firenena mikambana ity izay nanambara fa omeny ireo filoham-piangonana mivondrona anivon'ny FFKM ny karamany raha toka mitondra amin'ny famahan'olana eto firenena ny fivoriana tariny FFKM. Fanambarana izay nataony moa raha naneho hevitra manoloana ny raharaham-pirenena ny tena ny farany herinandro teo tamin'ny fivoriana ny arahany tamin'ny ULTP. Variana sady taitra ihany amin'le mahery fiteny le Ramatoa sady tsy misy fanadrana ny ray aman-dreny am-panahy zany tarika fivavahana eto amintsika. Ny andrena zany hoe misy fanambarana mba ataon'ny olona mpandray andraikitra eto amintsika momba n'izany zany. Tsika moa zany ohatra ny mpampatarako azy mena ambany mena amin'izao fotoana izao eo koa moa zany le olana tsika malagasy zany tsy dia mifanadra tsy manadra tena tsy mifanadra very le sotoavina petraka manaroatra manao zavatra tsy mety dia tsy adray ny olona. Efa nisy ny taratasy misokatra ao an'ity solitena ny firenena mikambana ity izay navoaka ny mpikambana eo anivon'ny CST ity tamin'ny alalan'ny gazety. Nandroso sosokevitra amin'ny siny tetezamita tsy miandany ao anatin'ny fotoana fohy ity kandida ny PNJ mazava ity raha naneho hevitra mikasika ny sosokevitra nivoatra tamin'ny fivoriana Savaranando ny tariny FFKM ny amin'ny siny tetezamita vaovao. Ho azy io no iantoka ny siny fifidiana madio sy mangarary eto amin'ny firenena. Raha ifanarahany rehetra kosa ka ahasoan'ny firenena ny fanemorana ny tetian'ny mpifidianana dia tsy mametraka olana ao amin'izany ity kandida ny PNJ mazava ity.